ho fafazako rano madio ianareo ka adio ary mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ezekela 4:13, 5:20 sy 5:20. Fiovana misy eo amin'ny fiainana. Izay no hitarian'Andriamanitra antsika rehefa avy nametraka filamatra isika mba ho tratrarina. Dia nambarany ilay tenin'Andriamanitra fa rehefa manatona azy isika dia ho fafazany rano mba hadio ary omeny fo vaovao mba ho fanahy vaovao sy fisainana vaovao no hita eo amintsika. Dia hoy ny fanambarany, hoesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato fa omeko fo nofo ianareo. Izany dia milaza amintsika fa karazany manao fandidiana amin-tsainantsika Andriamanitra. Milaza fa manatanteraka asa izay tsy mety ho vitantsika Andriamanitra satria manala ny apahany zavatra efa miraikitra amintsika izy. Ary eo indrindra no ilaina ny mahafantatra fa ny fo vaovao izay tiany Jesosy ambarana, tian'Andriamanitra ampitainy amintsika dia tsy inona akory fa ny saina sy ny fiainana maha olona manontolo izay tiany mba ho amboarina ho araka azy. Tsy ilay araky ny mahazatra, tsy ilay efa niainako fahiny, fa ilay tian'Andriamanitra izorako ankehitriny. Misy ny manao fahadisoana lehibe mihevitra fa mahasolo toerana an'io fanovana ataon'Andriamanitra io, ny fitenenana na ny fanambarana izay atao mihezinezina. Diso izany, tsy ampy izany, fa ny teny ilain'Andriamanitra dia ity: ilay fivavahana, ilay fianarana izay amelana ho an'Andriamanitra hiasa mangina ao amin'ny fosiny sainao ka hanitsy sy hanamboatra ny toetra maha-izy ianao. Izay no hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao. Ary dia hanana ny tena fiovam-po marina ianao. Hoy ny fanambarana, ny tena fiovam-po marina dia mitarika antsika ho mahitsy indrindra eo amin'izay rehetra ataontsika amin'ny hafa ary mahatonga antsika mahatoky eo amin'ny asa antsika andavananandro. Ry havana, ho hita eo amin'ny fiainako andavananandro, ho hita eo amin'ny fiainanao andavananandro, ho hita eo amin'ny fiainantsika andavananandro ny tena fiasa ny fiovana omen'Andriamanitra. Ary io no mahatonga antsika ahatratra ny filamatra ambony izay noresahantsika sy rian'Andriamanitra hananantsika tsirairay. Ny iriko, irian'Andriamanitra indrindraindrindra dia ny amelanao ilay fanahy sy ilay teny hikasika ianao isan'andro isan'andro mba ho voaova ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ianao. Hivavaka isika. Ray masino, misaotra noho ny amin'ny teny natolotrao. Amboary izahay, ahitsy io Tompo, ary ny tianay indrindra dia ho vaovao ny fiainanay, ka izahay na dia tsy miova aza ny vatanay, dia ny fisainanay sy ny mombanay kosa dia zava-baovao ka ahatonga ny maro hiaiky ny amin'ny fiasanao eo amin'izao tany fandalovana izao. Eo amin'ny asa ataon'ny tenanay tsirairay avy dia aoka ho hita taratra fa eo ianao Andriamanitra, ka atahotra anao izahay, ka ho tsara sy ho tanteraka ary ho lavorary izay ataonay satria ianao no mibaiko anay ary ianao no niantso anay mba ho anao izahay. Tehirizo amin'ny tsara izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy.
amen.